mazava hitako fa mazava na zavandraikitra ina ny asanao ohatra Voile. Votre travail? Oui, je suis co-gérant de la boîte de production. Journaliste ny asanao dia manao tsara amin'ny araka ny maha journaliste anao ianao manao ny asanao maha journaliste anao tamin'ny filaminana zay manao an'izay koa tamin'ny filaminana araka kokoa tadiovanay azy dikan'izay a tokony mifanaja ao anatin'izay rano maso mandeha Anatin'ny resaka filaminam-bahoaka misy ny règlement Araka fitako nangataka proposition nareo ny fangatanay fotsiny zany mba hoe aneho hevitra tsisy korotana izahay hoe mijaly ny fianarana ny jiro tapaka ny rano dia zay zavatra zay zany mitakinay satria zay eto amin'ny firenena eto Madagasikara zay mba fangatana izy zay zay tapahaka na fangatana efa ataon'izao mbola tsy fantatra hoe inona nasovaly mikosonareo nasovaly nareo sady lasa mizavatra mifangaro be dia mbola mifangaro amin'ny zay zao mbola ao anatin'ny mijery an'le fandobana sy nana koa nareo ao anatin'le izy sao dia hoarany ohatrany olona fotsiny nareo fa tsy zay mpianatra mihitsy ny tena zany efa le olona tsy ndraindray tsy afaka ka zay mba fangatanay aloha zay aneho hevitra fotsiny mbola ara-dalàna aloha ny anareo zao fa ataovy zay dingana rehetra zay zany hoe tonga dia tsy mahazo mandray mankasitraka to dia isady nareo dia efa manao hery famiretana milaza be nareo raha hoe tianareo ny laminanay a voalohany indrindra aloha nareo tokony hanaja ny safidinay fa mbola tsy nanao inina kory ilay namanay dia efa tsy firanareo mbom reo atsoriko aminareo a fa tsy manao an'izany raha tsy nareo no miprovoke azy dia izany sady ve dia tombo tsy inona no azonareo amin'izany sa mahazo anankiray amin'ilay vila omen'ny fitondram-panjakanareo dia faly ery fa izahay avy eo inona ny fatinay eto fitakina tsotra ny amin'ny fianaranay ny amin'ny tsy fisian'ny asanay satria izay tanora ho avy firenena tsisy ninona azonay anteherana ntsony eto Madagasikara raha ny sintsy nylay tanora raha mitsopon'ny nenana ny ivelany nefa ihany koa ny fitsokana ny ivelany mbola raharaha be ho an'ny olona efa manamanaka atao ny tafita amin'ny fitsohana ivelany fa raha ohatrinay ndray aman-dreninay androany mivarotra dia nahazo androany ihany no hoanina tsy afaka nitsoaka ny ivelany dia rehefa mba maneho hevitra ve zay dia hoe tsy aradrarany dia tsy maintsy to dia andao hoe lahy aty dia aty lahy dia izay tiana anaovana lahy misy fangatana nataonareo te dia tsy nahazo alalana inona zany toy any mety ho hetsika ataonareo eto zao dia manoloana an'izany zany zay dia hiverina angataka indray nefa zavatra teneniko anareo efa nanao fangatahana izahay fa tsy misy ny aino ary raha zay raha misy ny aino tsy hanao korotan'izany izahay hoe marary anay any amin'ny tsy fianarana isan'andro sanandro any amin'ny tsy famoahana vatsym-pianarana isan'andro sanandro any amin'ny raha hoahiditra mpitany midangana vidin'ny fanafody midangana vidin'ny PPN rehetrarehetra io tsy zakan'ny fahefan'ny malagasy izany ary rary ny malagasy za tsy omba ny mpandromba fa rary ny mpandromba raha nanaroatra ireny zava-nisy ireny mba ahafahany migoka kely ny amamin'ny fiainana arak'ilay fitenenana hoe pauvre mais heureux mivaky ny super u dia nanino nitsopona menaka tao izy nitsopona
faly izy satria nanino mihinana indray izy androany tsy vaky ny super tsy mihinana izy rapitsy tsy mametsiny azy aranahy fa raha toa namelanay de ny voalohany tamin'ny fitondrana nanehoana nyity akalalana sy ampahitsiny de mino marimarina ihany nareo fa tsy misy andry fandrobana reny teto amin'ny firenetsika toy any etsika zany manao ahoana mety toy any etsika toy any androany zay aloha zany zao hiezaka ivory indray anao fandaminana hoe oaka zany zay aloha ahoana no pecadre isika mahalona zay satria araky ny tenin'ny sefy teo dia tsy maintsy miverina manao fangatahana izahay hiverina anao fangatahana izahay manoloana ny zava-misy hoe ahoana sy ahoana ny tokony atao mbola hiaino anay ve ny fitondrana sa tsy hiaino anay dia amin'ny ao aorianan'izay no mety hisy ny fanapa-kevitra amin'izay zavatra mbola mety hitoy. Miantso ny filoham-pirenena ifampiresaka aminareo vonjy avy nareo ifampiresaka amin'ny raha manaty raha miantso an'izay mitady an'izay fampiresahana aminareo zay voalohany génération zay rehefa misy milaza vonona iresaka voalohany aloha tsara ho fantatratsika aloha zany a zay a tsy hoe anao botolo araka ny tenin'ny lehibe any gendarmerie ny fampiresaka taminay teo hoe nareo tonga de manao botolo izay tsy nanao botolo zany tsy hainay zay olona ny karamaina tany nanakorotana sy nandorona ndravandrava zany tsy fantatray fa ny marary anay de ny tany sainay teo vidim-piainana miakatra ny ray aman-drenay tsy hoe tonga de mpanakarena be afaka mpianatra any andafy fa marary anay ny jiro aiza ny jiro tapaka foana nefa miakatra be ny facture ny mpampiasa ohatrany mpampiasa ny atelier reny zao tapaka aiza zany zao inona ny velomany fa zareo amin'ny fitondrana zany a modiny tsy hainy fotsiny le fitakina sy marary an'le vahoaka raha tena mahay politika tokony politika sy fitondrana ho an'ny olona marary araka ny tenenina hoe ohatrany zanaka trano tokony nenony le zanaka trano hoe inona marary anareo tokony manao politika kibo raha ohatrany hoe ka tena maminareo le seza tokony hoe politika ankibo sy marary am'izao fotoana zao am'izao iretenenantsika zao inona zany zao zavatra ataonareo manaraka zay tsy maintsy hitaky ny rariny sy ny manoloana ny zavatra tsy takinay ohatrany hoe manareo tsy hitoraka de avizay avoakanay ty ohatrany hoe alefa ny jiro zao tsy tapana zay nangatanay ny rano ketsehana no antaninay fa tsy mbola mitohy foana io fa tsy hoe tsy ody zay tsy hoe koa na hoe anomboka zay fa nenay manko zao tonga de hoe vavambasy ny anoloanay de zay tsy maintsy hoe itohitaky mandra-pivoan'ny tena marina fa zay tsy emotra zany si mikasika ny fampiresahana tamin'ny